tahian'Andriamanitra isika, makaiza daholo ny tanana. Angataka isika mba ho tahian'Andriamanitra daholo. Manao atzao daholo ny tanana mba hirotsaka aminao ny fitahian'Andriamanitra. Sa atosika indray ilay fitahian'Andriamanitra verena any, fa mba ohatra hoe mirotsato anatiko ny fitahianao. Angataka amin'ny fanasitrana antsika dia mirotsaka makany aminao fanasitranana avy any an-danitra. Dia rao Jesosy, alleloia. Mino venao fa marina zany tenin'Andriamanitra zany. Andre tenin'Andriamanitra isika rehefa manao alleloia zany dia mba ampiana. Indrindray hoe tsy hoe dia reraka ny tananao fa tena hoe vonona amin'ny fonao anao dia mba ataovy mihitsy hoe atosiko any ambony any ny fideranan'Andriamanitra iny. Alleloia. Iny tompo ny fisaorako fa omeko anao. Alleloia. Andre tenin'Andriamanitra isika izay hampahirezan'Andriamanitra antsika amin'ity folakandro ity. Kortianina voalohany toko faharoapolo. Kortianina voalohany toko fa Kortiana voalohany toko fasivy, Romanina toko fasivy azafady. Romanina toko fasivy andininy faharoapolo ny anaran'i Jesosy. Ataontsika ny andininy fa sivy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina toko fasivy andininy fa sivy ambin'ny folo sy faharoapolo ny anaran'i Jesosy. Ianao ary dia anao amiko hoe koa nahoana izy ny manome tsiny ahy, manome tsiny ihany, fa iza no nanohitra ny sitrapony. Tsy raha lehilahy fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra izay zavatra noforoniny va hanao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao nanao ato izao. Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany iray anaovany zavatra samihafa, ny iray ao ajainy, ny iray ataony tsinitsinina. Sa ahoana kosa raha Andriamanitra na dia tiany eo ny fahatezerany sy ampafantatra ny heriny azy, dia be faharapo ka mandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana, mba ampahafantarana antsika koa ny haren'ny voninahiny amin'izay fanaky ny famindrapo izay namboarina teo azy voninahitra. Dia isika izay nantsoina koa tsy ny avy amin'ny Josiany na avy amin'ny Jetrisa koa, arak'izay lazaina amin'ny Hosea hoe iantso ny tsy oloko aho hoe oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala. Ary any amin'izay tany izay nilazana tamin'ny tsy oloko ianareo dia any amin'izay antsoina azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Alleloia. Dia hariva ity tsika dia hianatra momba n'izany hoe famolavolan'Andriamanitra antsika izany. Alleloia. Hitako mihitsy ilay hira fiderana teo fa tsy mifanipaka amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Alleloia. Itsika na dia misy ohatra hoe misy 5 mianadahy zao nateran'ny ray aman-dreniny, misy tsara tarehy ao sa misy ratsy tarehy? Tsy maintsy misy tsara tarehy ao e, misy tsy dia afaka firy ary tsy fanomezan-tsiny zany. Sarotra n'le ray aman-dreny hoe hiangatra hoe le tsara tarehy hividianako akanjo tsara tarehy a, le ratsy hividianako akanjo ratsiratsy a, le tsara tarehy ampianariko be a, le ratsy tarehy a tsy ampianariko mihitsy a, ataoko tsy mahininina any. Dia tsika olombelona mety miangatra, misy ray aman-dreny miangajanaka, fa tsika kosa ampianaran'Andriamanitra mba hanaiko volavolain'Andriamanitra. Alleloia. Rehefa vakitsika ny tenin'Andriamanitra dia miteny izy misy zavatra namboarin'Andriamanitra dia tsika olombelona taka ny tanimanga, mpanefy tanimanga nanoaran'Andriamanitra azy. Amin'ny Kortianina voalohany toko fasivy teo andininy faharoapolo. Tsy raha lehilahy fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra izay zavatra noforonina va anao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao no nanao ato izao. Misy olona mamaly an'Andriamanitra, maninona ary any nataon'Andriamanitra lehilahy? Toko mba vehivavy a.
ataoko lavalava zao ny voloko de asiko vorodamba ny tratrako de mibotsina, amboariko ny feoko, amboariko ny volomasoko, anao talon be lehibe ny tsy makasitraka fa ianao aoka akasitraka. Aleloia. Am'izay namorona n'Andriamanitra anao de mahaiza makasitraka. Aleloia. Aza miady hevitra amin'Andriamanitra hoe maninona ary any malagasy, fa maninona ary aty amin'ny tany mahantra aty, maninona ary azy tany Amerika, mba vazaha be atany, fa io no namorona n'Andriamanitra anao mahaiza makasitraka. Aleloia. Any Amerika nge zao 47 degré ny température, misaory ianao fa malagasy. Aleloia. Aty amin'ny 28 degré, 26, 27. Aleloia. Misaory ianao fa malagasy mahay miteny malagasy. Aleloia. Ary malagasy zanak'Andriamanitra fa tsy mpanompo sampy. Aleloia. Nahoana ianao no manao ato zao? Ny mpanefy vilany va? Tsy manam-pahefana amin'ny tany manga ka nivonga ny iray anaovany zavatra samihafa, ny iray ho adzainy ary ny iray atao tsinitsinina. Sa ahoana koa? Raha Andriamanitra na dia haneho ny fahatezerana sy fahampahafantarany ny heriny azy, dia be faharipo ka mandehitra amin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra hosimbana. Hita amin'ity tany mandalo ity dia misy natao hoe zanaka fanaky ny fahatezerana natao hosimbana, ary misy natao hoe fanaky omem-boninahitra. Enganenao fanaky omem-boninahitra. Aleloia. Na dia ao an-tranao aza nge misy zany reny fanaka ao an-trano reny. Ty zany zao fanaka hazo ihany ty. Fa ampahafantariko anao fa ny hazo namany ty nanaovana kitay. Efa levina sa tsy levina? Levina. Fa ity izy eto mame voninahitra, omem-boninahitra. Misy fanaka maniry ny hazo, ny sasany nanaovana boaro, ny sasany nanaovana kofafa, sasany nanaovana salon. Misy. Ary tsika na dia zanak'Andriamanitra aza, misy ihany koa nametrahan'Andriamanitra akolafy amin'ny toerana misy atsika. Fa aoka isika anaiky ny toerana nametrahan'Andriamanitra anao. Aleloia. Andininy 2 mba hampafantarina koa ny haren'ny voninahiny amin'izay fanaky ny famindrapo izay namboarina raha teo azo voninahitra. Dia isika izay natsoina koa tsy avy amin'ny jiosy ihany fa avy amin'ny jetilisa koa, araka izay lazainao amin'ny Hosea, iantso ny oloko hoe tsy oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala. Ary eny amin'ny tany izay nilazana tamin'ny hoe tsy oloko ianareo dia avy any no iantsoana azy ho zanak'Andriamanitra velona. Aleloia. Soran'Andriamanitra raha misy olon'Andriamanitra eto. Fa atsoin'Andriamanitra ianao hoe zanak'Andriamanitra na dia amin'ny tany jetilisa azy. Aleloia. Atsoina hoe olon'Andriamanitra. Tsika nge tsy mendrika olon'Andriamanitra mihitsy tsika aty aparany tany aty tsika. Fa Andriamanitra nianjo atsika mba ho tonga fanaky ny famindrapo. Aleloia. Na amin'Andriamanitra fo zasy ianao, matoa ianao tafajoro ho tonga zanak'Andriamanitra eto amin'izao toerana masina izao. Aleloia. Ary mba araroty ny antson'Andriamanitra atsika. Aleloia. Rehefa nantson'Andriamanitra amin'izao asa fanompony izao ianao dia tazomy tsara zany. Fa misy zavatra tena ilain'Andriamanitra ny maizy anao io mihitsy. Aleloia. Misy nantson'Andriamanitra ho mpanompon'Andriamanitra, misy tena hoe tsy nantsona ho mpanompon'Andriamanitra, misy nantsona hoe tena hoe birao-piangonana, mampianatra sekoly lahy, mpitendry zava-maneno. Zany rehetra zany nametrahan'Andriamanitra atsika dia tanterao zany mba ho fanaka omem-boninahitra zasy ianao. Aleloia. Le ira 2:7 mba ho vai tompo. Andriamanitra dia indraindray manana safidy amintsika. Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga ka nivonga ny iray anaovany zavatra samihafa, ny iray ho adzainy
Ny ray ataony tsinitsinina fa anao kosa ary raha Andriamanitra na dia tiany amin'ny fahatezerana sy ampafantatra ny heriny azy. Aoka ianao anaiky mihitsy ny fitondran'Andriamanitra izay nametrahan'Andriamanitra antsika dia akasitrao zany. Aleloia. Telo nanendren'Andriamanitra, tena nendren'Andriamanitra. Matoa tia nataon'Andriamanitra taletako, matoa tia tsy hain'ny hafa fa nataon'Andriamanitra haiko, matoa tia napetrak'Andriamanitra eto dia mahasoa zao. Aleloia. Ary tsika tsy tokony hiady hevitra amin'Andriamanitra fa anaiky izay ametrahan'Andriamanitra antsika. Aleloia. Korinthiana voalohany toko voalohany andininy 20 ny anaran'i Jesosy. Aiza ny endry, aiza ny mpanorandalàna, aiza ny mpiady hevitra amin'izao tontolo izao. Tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao, fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao alalan'Andriamanitra, ka dia fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amin'ny jena izay mino. Fa ny jiosy mila famantarana ary ny jetilisa mitady fahendrena, fa izay kosa mitory an'i Kristy vao omby tamin'ny hazo fijaliana dia efa tafitonana amin'ny jiosy ary fahadalàna amin'ny jetilisa. Fa amin'izay vao antsy kosa na jiosy na jetilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endrin'ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery ny olona. Fa hevero tsindrio tsara ty ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy n'olo-kendry araka ny nofo, tsy firy n'olona mahery, tsy firy no avy-razana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry, ary malemy amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery, ary ny varazana amin'izao tontolo izao izay fanevatevany no fidian'Andriamanitra dia atao tsy misy aza mba afoana misy, mba tsisy nofo azy mirehareo anatrehan'Andriamanitra, fa avy aminy no nanaovana anareo amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika, mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehare aoka ao Jehova no reharehany. Dia raha Jesosy aiza ny endry, aiza ny mpanorandalàna, aiza ny mpiady hevitra amin'izao tontolo izao. Ianao ve tsy maninga rehefa diso mianatra loatra ny olona, zany nge mahatonga ny filozofia tena mivoana mihitsy indraindray. No le olona diso endry, diso mahay, diso teolojianina loatra. Za resaka tamin'ny pastera teolojianina, tsy ratsy koa fa misy dia rehefa tena resako izy dia tsy mino ny fisian'ny elo. Enao teolojianina, nianatra teolojianina, tsy mino ny fisian'ny elo. Rehefa miteny amin'ny tantaran'ny Lazarosy ilay mpanankarena, fa noharana eo izy, tsy misy ny afo be. Tsy dia mety ilay tena endry loatra fanampidian'Andriamanitra ho fahadalàna ny fahendren'izao tontolo izao. Aiza ny mpanorandalàna, aiza ny mpiady hevitra amin'izao tontolo izao. Tsika aza miady hevitra amin'izao tontolo izao. Aleloia. Aza miady hevitra. Fa miteny fotsiny hoe tsika dia noforon'Andriamanitra. Adama sy Eva n'olona noforon'Andriamanitra voalohany. Aleloia. Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra. Fa namasina ny telo izay ray miaraka amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Aleloia. Fa izao tontolo izao be ady hevitra. Na dia hitan'izao aza fa diso ny heviny, mamorona indray izy. Iza raha ny vadin'ny Kaina. Eo zany le fahendren'izao tontolo izao. Iza ny vadin'ny Kaina. Amorona ady hevitra be. Vakina ilay Baiboly, tsisy vadin'ny Kaina ao anaty Baiboly. Tsy hitanao. Aza miady hevitra. Zavatra ray fotsiny vadatrao, nanambady Kaina dia izay. Aleluia. Aza miady hevitra hoe inona ny zavatra tsy fantatra. Rehefa misy zavatra tsy fantatsika